Ny mpanao politika rehetra ihany koa dia manana ny fomba fahitana ny fiainam-pirenena tao anatin'ity taona 2024 ity. Mbola tsy tafavoaka ny krizy ny firenena ary nanasongadina ny taona 2024 ny tsy fandriampahalemana ny asan-dalo indrindra ny seho tany amin'iny ilany atsimo nosy iny. Andao arahantsika ary ny hevitra ny mpanao politika iray Andriamato Max Fabien Andriany ireny fanazavana ary. Raha ny zava-misy hita taratra teto Madagasikara andritran'izay tamin'ity taona 2024 izay ifarana ato aty dia tsy dia tena navelom-bolo satria fahasairanana sy fitaitainana no mitombo isanandro isanandro ao anatin'ny malagasy tsirairay avy, indrindra ny tsy fandriampahalemana. Tadidinareo reny raharaha any atsimo izay hatramin'izao tsy hita mihitsy izay farany zany hoe remenabila zany hatreto, ary zany dia mbola mampiorohoro ara-tsaina ny vahoaka malagasy any atsimo. Ka mino sy manantena zahay amin'io taona vaovao izay sandratsio mba hisy fiovana tanteraka indrindrindra izany resaka tsy fandriampahalemana zany, satria tsy hisy firenena afaka mandroso raha tsy misy ny fandriampahalemana matipaika eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka noho izany dia miangavy ny rehetrarehetra eto amin'ny firenena mba hiara isalahy ampiseho ny fahaizana mba hisily zany hiverena zany fandriampahalemana eto Madagasikara zany.